Anio alahady 7 Oktobra taona 2024 izay alahady farany amin'ity volana Oktobra ity. Alahady 2 manaraka ny Trinité ary alahady ihany koa amaranantsika ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe Mihavao amin'ny Tompo ny mpino. Ny sampana fifoazana no hitarika atsika ny amin'izao fanompom-pivavahana izao ndeha hoeraintsika ny hira faneva sambatra. Ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera sy ankalaza mevonahitra n'Andriamanitra tsika, erahantsika mamaky salamo 7:1. Salamo 7:1, ny anjininy 4:20 hatramin'ny 2:20, tohizantsika amin'ny anjininy 5:20. Salamo 7:1, ny anjininy 4:20 hatramin'ny anjininy 2:20, dia mitsambikina eo amin'ny anjininy 5:20 no anohizantsika azy. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy ao an-dainy marina no famonjena. Ny tanàn'ankavanan'i Jehova mampiseho hery, ny tanàn'ankavanan'i Jehova dia misandotra, ny tanàn'ankavanan'i Jehova mampiseho hery, tsy ho faty aho fa ho velona, ka hitory ny asan'i Jehova. No fahaizan'i Jehova mafy aho, nefa tsy natonona ao amin'ny fahavalo. Voay ny vavahadin'ny fahamarinana aho, hitreo aho ka hideran'i Jehova. Hitsiny vavahadin'i Jehova, ny marina no hiditra aho. Hideranao aho, fa efa namaly ahy ianao, ka efa namonjy anahy. Miderahan'i Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Ataontsika ny hira fa 9:20, ny anjininy 1, 2 ary ny 3. Yeah.
mivavakatsika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay eo. Ilay Andriamanitra tsy tohim-piady mahery. Andrian'ny fiadanana tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Dia rainay ankalazanay menay voninahitra ianao. Fa Andriamanitra tsara loatra ianao sady mpanao tsara. Ilay Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po. Ilay Andriamanitra velona ka mbola namelona na indray. Tratra ty andro an'io ity. Misaotra anao zay fa rehefa avy namakivaky ny alalaliko ny fahafatesana, dia nomenao indray ty andro an'io ity. Andro mbola tsy nilalovanay tamin'ny fiainanay nefa sitraka ao ny havelomanay. Ary tsy vita ny velona fotsiny izahay, fa tianao ho karakaraina, ho avaozina mihitsy mba ho tonga olom-baovao. Ndreto ary izay olonao, tonga eto amin'izao tranonao masina izao, anatanteraka izao fanimpopy ivavahana izao, ary tsy izay irery ihany, fa ireo izay manaraka ny tambajotra serasera any amin'izay tokantrano misy azy avy ihany, satria ampy mizara mantsy ny fahasoavanao. Atrefeno izao fotoana izao Tompo, hoeniky ny voninahitrao, matoky sy mino izay Tompo, fa eto avoana ianao, satria mihoatra ny roa sy ny telo zahay. Ny andro androany Jesosy dia andro natokana ho an'ny sampana fifoazana fohy be eo anivon'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra anao name izany fotoana izany. Atonga anay olom-baovao tokoa eo anatrianao hanavao mandrakariva ny fanoloran-tenanay izay nentsoina ho anay. Tafio ny herinao mandrakariva Tompo, fa tsy mahay mandeha lavitra anao. Ary amin'ity andro an'io ity ihany koa no hamarananay ny lohahevitra, ny fanavaozanao anay, izay mpino anao. Dia matoky izay Jesosy, fa izay rehetrarehetra ny andritra izay ray volana izay, ny ainanay teto dia ny zavatra nahintsana teo anatinay, indrindra ny toetranay, ny foa mampananay, navaozinao Andriamanitra, dia tsy hoeto ihany fa amin'ny androm-piainanay manontolo. Misaotra indrindra, atrefeno izao fotoana izao voninahitra ny anaranao irery ihany. Atolotra ho anao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Atambatra amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Ainay sy ny an-danitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao misy sitraponao hoe tia hitanitaka ny an-danitra. Maina ny sasany, anao ianarana tahaka ny mazika taminay. Raha izany tondra ilay afaka-panahy, manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.